Sabotsy fahavalon'ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masindalo Ioka, nalaina tao amin'ny toko 5, andininy 720 ka hatramin'ny 230. Tsy tonga iantson'ny marina aho fa ny mpanota ibebaka. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nahita ny poblikanina anankiray atao hoe Levi nipetraka teo ampamorin-ketra ary hoy izy taminy, manaraha ahy. Dia nafony ny zavatra rehetra ka nitsangana nanaraka azy izy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony Levi ary nisy poblikanina sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy tao. Nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna ka nanao tamin'ny mpianany hoe, nahoana no miara-mihinana sy misotro amin'ny poblikanina sy ny mpanota ianareo? Fa novalian'i Jesoa hoe, tsy ny finaritra no mila dokotera fa ny marary. Tsy tonga iantson'ny marina aho fa ny mpanota ibebaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao, ry Kristy.